Eritaona no anamariana ny fahadimapolo taona ny sinicité Ampefilo ny alady lasa teo no nanomboana izany tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana iraisam-pinoana mbola ho maro ny hetsika tanterahana ao anatin'ny fankalazana. Nisokafana tamin'ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny sinicité Ampefilo. Etsika maro no entina kalazana zany. Tonga nanotrona ny fotoam-bavaka ny président délégation manokana Antananarivo, ny Asin'Andriamanjato, izay nanipy-teny tamin'ireo hohomponina tonga nivavaka ho fangatahan'ny mpitahina ny fankalazana. Satria nanterako aza mbola vao taona zany rehefa nisy sinicité Ampefilo, ary mety efa maro ny olona nandalo tao izay efa tsy etsitsony amin'izao fotoana izao ka nefa mandeha hita amin'izany fankalazana zany. Koa ambarako fa misokatra ny fankalazana fahadimapolo taona ny nanisy sinicité Ampefilo amin'ny androany. Ahitana mponina miisa 9,480 ny monina ao amin'ny tokantrano miisa 3,30 izay miorina eo ambonin'isy refin-tany 920 hektara sy 520 ara. Didin'ireo foto-drafitr'asa marobe toy ny hopitaly, ny fiangonana, trano-mpanjakana maro samihafa. Manazava ny tetiandrom-pankalazana ny filoha-pokotany. Tsy toa sosoma tsara ny fotoana fampifivavahana niarahana tamin'ireo fiangonana eto Antananarivo zany izay miaraka amin'ny fokotany Ampefilo natao teny fiangonana katedralina Ambatolita. Ny hetsika manaraka moa zany dia amin'ny le 20-21 io zany fotoana jour ankalazana le fahadimapolo taona. Io fotoana io zany dia isy ny fitokanana Tsangambato, isy ny fety lehibe iarahana amin'ny fokotany Ampefilo podium lehibe moa filazana azy izay ho atao Ampefilo ihany. Ka izay no hetsika akaiky indrindra zany manamarika izay fahadimapolo taona zay. Ny fahadimapolo taona moa mitohy hatramin'ny taona manaraka zany hatramin'ny 2015 fa izay zany ny hetsika akaiky indrindra ho karakarainy ny fokotany eto Ampefilo cité. Ifandrombona ny tanora, ny zokiolona ary ny mponina tsy ankanavaka sy fikambanana Ampefilo cité miray ny fikarakarana ny fankalazana izay aharitra herintaona. Zay ny kitoko lasako vavy no andeha resa rahantsika amin'ny takarivany talata ity. Azadino orinan'izao fampalalam-baovao izao ilay fandaharana manokana natokana ho an'ny fankalazana ny fetindreny eto amin'ny fahitalavitra matv namentsika ny anarana hoe lokoporiny mamamo ity fandaharana ity orinan'ny fampalalam-baovao izao zany no anarahantsika ny ampahany amin'izany. Veloma to.